Fanadidina manaraka kit surf zay anisan'ny efa akafizin'ny malagasy ihany koa taoriny nandehanany nampiofana sy niatrika fifaninan'ny raisam-pirenena teo amin'ny kit surf tany Vietnam ny volana janoary lasa teo dia tonga eto an-tanindrazana i Panoel Tsiry Razavindrasata sy Tsiry Razavindrasata zay anisan'ny mankafy ity taranja ity nanao tatitra ny diany tany an-toerana sy nitetika asa manaraka izy mirahalahy reto. Ny voalohany indrindra aloha nandehananay tany a Vietnam dia nampiofana nampanao stage ny vahiny tany dia taombe tao anatin'ilay fotoana na tany anay zany no nisy an'iny compétition internationale iny dia teo zay no nanapa-kevitra hoe handray anjara dia nandray anjara moa zay tany za sy ny zandriko dia tafita teo amin'ny Manasadalana fa zany hoe efa hita teo koa moa ny fahazaran'ny zareo an'le toerana le spotin'ny zareo any zany condition ny rivotra, ny rano ny rika sy ny rehetrarehetra zany hoe tsy nampitsanga menatra antsika malagasy moa zany tany satria hita fa maro dia maro ny olona nanohana ary dia vahiny avokoa izy ireo. Maro mbola tsy mahalala ny kitesurf eto Madagasikara azo iverenana kely hoe inona tokoa ny le taranja kitesurf? Ny kitesurf dia misy planche izy, misy karazany zany le planche, misy planche de surf ohatrany hoe surf tsotra reny, misy le izy planche normale zany ohatrany planche na wakeboard reny izy dia manaraka an'izay misy voile mitondra anao zany hoe amin'ny alalan'ny rivotra zany no ahafahanao manao an'ilay kitesurf zany hoe fitambaran'ny voile sy ny planche izay hoentin'ny rivotra ary dia io rivotra io zany no tena zava-dehibe aminy amin'ny hoe ohatra hoe ny toerana tena be rivotra ka misy rano dia efa tokony azo anaovana azy zay hitantsika moa fa eto Madagasikara any amin'ny faritra avaratra any dia anisan'ny tena be rivotra indrindra eto ambony tany sady anisan'ny tsara rano indrindra eto ambony tany ity. Ny antony antombohanay nanao an'ilay taranja io zany dia matetika izahay manao fitsangatsanganana tany Diego zany hoe manao vacances zany dia nandeha tamin'ilay toerana misy hoe Betsakalava zany hoe le spot tena misy anazy ao amin'ilay misy rivotra, rano sy ny rehetrarehetra dia ny teny zay intéressant kokoa ty zavatra ity dia nanao stage ohatran'ny mpianatra rehetra zay ampifanao amin'izao fotoana izao izahay dia nianatra misy hoe andro maromaro dia iny toerana dia izy moa zany nanao essai aloha tamin'ny voalohany dia avy eo hita fa nisy progression dia avy eo zay nanao pratiquer foana dia nijanona tany Diego dia io nifanerasera tamin'ny vahiny zany hoe fa mpanao ny zavatra io izahay miaraka mandeha amin'izareo any isan'andro miaraka milalao amin'izareo isan'andro dia avy eo misy le vazana amanay sasany reny miteny ary inona kay ny antony tsy anangananareo école de kite dia niteny izahay hoe mila fiofanana atao aminazy io, mila zavatra maromaro arahina zay vao tonga amin'ny sehatra io dia nanandra namody nampianatra aloha izahay na amanay sy ny anina tsisy hoe nanganana volana hoe inona dia hitan'zareo le izy hoe voafehinareo tokoa io zavatra io dia zay no anisany zany nahatonga anay hiditra amin'ny lalàna kokoa dia nijoko moa zany nanao le formation azahoana le diplôme io tany amin'ny Maurice tamin'ny 2015 dia azo ny zavatra io dia zay vao tena nitsangana ilay école de kitesurf dia avy eo mitohy ihany ny fampiarana sy ny fampianarana dia za koa zany naka ny diplômako tany Maurice ihany koa tamin'ny taona 2017 dia amin'izao izy zany ICAO level 3 zany hoe eo amin'ny lalana ampiofanana ny mpampiofana dia ny tena kosa level 2 zany hoe manana ny compétence izahay ho lasa manager na centre na aiza zany maneran-tany na ataontsika ohatra any Brésil na any États-Unis na any Vietnam
dia zay zany ny antsonanay hoe manager dia zany hoe raha misy instructeur nanao fiofanana eran'izao tontolo izao ka tsy navita amin'ny fiofanana hatramin'ny farany zany hoe tsy ampy ny rivotra ohatra amin'ilay fotoana tokony nanaovana test de navigation zany hoe le test ijerevana hoe capable ve ty olo ty mipratiquer le kitesurf amina resaka sécurité raha ohatra hoe latsaka anaty rano izy dia ahoana nataony hiverenany ty amin'ny plage dia anjaranay zany no mivalide ny diplôme an'zareo zay no lasa superviseur zany hoe internship manager amin'ny fiantsonana azy dia zay no afaka mivalide amin'zareo ho lasa instructeur betsaka izay lalana nandehanan'izay any taorinany tany Vietnam ny fandaharam-potoananareo roalahy dia ny fandaharam-potoana roalahy zany manao ny saison zay ao Diego 5 volana zany izy io anatin'ny taona zay no tena hoe misy rivotra ary ny rivotra zany tena anisany mampiafy ny olona rehetra raha mbola eto ambony tany hoe ahoana ao amin'ny nositsika io amin'ny faritra variny dia hoe misy rivotra rano izay mifandraika tsara amin'io zavatra io ohatrany hoe raha kianjany foty izy zany ohatrany hoe terrain namboarina miaraka amin'ny jiro sy ny ana rehetrarehetra bozaka tsara fa li zany zavatra tena hoe naturel rano tena tsara mety hianarana anaovana progression sy anaovana ny zavatra io mihitsy dia isaky ny fin de saison zany zay dia miezaka foana ny mandeha mivoaka ny ivelany zany hoe mampiofana an'io taranja io azahoana expérience betsaka azahoana fifandraisana amin'ny olona maro zay samihafa firenena